fanarana stratégique amatsolika ny Madagasikara i Nigeria. Vidiny entona fandrehitra niakatra 4,000 hatramin'ny 5,000 ariary velotarain'ireo mpanjifa. Fiainam-pirenena isan'ny fototra mahatonga ireo krizy ireo fanapana no raisiny HEC ny Serge Zavanarova. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manao nampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fikonan-doam-pirenena avy hatrany antoka iray lehibe tsy sy ny fitanilana ny fitarian'ny FFKM ny dinika nasionaly hoy ny antoko tiako i Madagasikara. Azo antoka hoy ity antoko ity fa ny fandaminana amin'ny andraikitra hosan'ny tsirairay no antony nanemorana ny daty irosona amin'izany fikonan-doam-pirenena izany. Etsy ankilany dia nanamarika i Mon Père Prosper Tovomananarivo fa tsy anjaran'ny FFKM ny mamany olana anatiny sy ny fandroritana eo amin'ny samy mpitondra fanjakana izay mitranga amin'izao fotoana izao. Hitondra vahaolana ihany koa ny dinika nasionaly raha miaraka manaiky ny rehetra amin'izay tapaka rehetra ao. Ny antsiprian'izay irindra tsara ny Mathieu Prince. Zava-dehibe ny fitarian'ny FFKM ny fikonan-doam-pirenena mba hiantohana ny tsy fitanilana hoy ny tiako i Madagasikara. Everina fa resaka fandaminana ny andraikitra hosan'ny tsirairay arak'izay tapaka toy ny hoe FFKM no mitarika, ny tantsoroka no ataon'ny ministeran'ny fanavaozana ary ny primature no iangan'ny komity teknika no antony nampiemitra ny daty irosona amin'ny dinika nasionaly hoy ny sekretera jeneraly ny antoko timy. Zavatra telo lehibe no andrasana ivoaka mandritra io fikonan-doam-pirenena io hoy ny faneho-kevitra. Eo zany resaka hoe resaka lalampamrenina satria ady hevitra foana hoe état fédéral sa unitaire décentralisé déconcentré ny pouvoir zany tokony valiny ny lalampamrenina zany. Ny faharoa amina resaka firotsahana ho fidina ihany koa satria tsy maintsy efara amina fifidianana filoham-pirenena foana dia hoe olona tokony manao ahoana no afaka mirotsaka ary ny propagande avery-piany satria zany tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondrana Ngai Andry Rajoelina dia efa miteny foana zay hoe ny propagande zavatra tenenina amin'ny vahoaka dia ireny atao hoe contrat social ireny amin'ny vahoaka dia rehefa tsy tanteraka ireny dia inona ary ny fepetra tokony ho raisina ary tokony prévoir an'izany ny lalam-panorenana sy ny lalànantsika mba tsy hiverenany hoe tonga amin'ny fidinana an-dalambe foana satria tsy misy zavatra azo raisina ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ilay olona manao propagande sy hampalany azy fotsiny. Izany no tokony ho resahana. Dia ny farany ny resaka hoe inona ny rafitra tsy maintsy hitantana ny fifidianana mba azahoana fifidianana madio mangarahara reken'ny rehetra n'izay vokatra ho avy eo. Fa ny resaka ataoko hoe réforme sectorielle zany anjaran'ny parti politika ny tokony manombana an'izany. Dia tokony ny candidat zany no mijery hoe inona ny vinam-pampandrosoana tokony ho andeha amin'izao ho an'ny firenena dia ny vahoaka no mifidy amin'izay. Fa tsy hoe zany no andeha hodinihana tsirairay avy ao anatina concertation dia inona ary moa zany no entin'ny parti politika rehefa eo ary lasa manjary ohatrany hoe misy fifandosona ilay satria na ny formany etat mbola tsy fantatra nefa ny mety efa handinika sady ve ny réforme amin'ny activité sasakasasany zay. Natao hitarika ny fikonan-doha ny FFKM fa tsy hamahany olana anaty sy ny savorovoro misy eo amin'ny samy mpitondra fanjakana amin'izao io hoy kosa ny Mon Père Prosper Tovomananarivo. Andraikitry ny fitondram-panjakana ny fahamahana ireo olana ara-pitantanana sy ny fandroritana anatiny fa tsy andraikitry ny FFKM velively hoy ny fanamariana. Ny concertation tsy inona zavatra ivelany andamina le atao anatiny dia ny fijeriko azy ny vahaolana ny fidintsika izay concertation zay satria efa ny fanarafitra, fanarenana, fanavaozana sy ny sisa ny olana angezabe anankiray mipetraka ange dia le hoe fampandehanana ny raha-mpanjakana araka ny tokony ho izy tokony tsisy décision hafa zany ankoatran'le hoe fitondrana vahaolana ho an'le concertation ahafahana mametraka rafitra araka ny tokony ho izy nefa tsika tsy eo amin'izay fa BDP ny zavatra mandeha ataon'le rafitra efa mitady rodana na mirodana mihitsy dia eo tsika mianakavy zany fandraisana amin'ny any velany miazakazaka tsika etseroa efa niteneny ireny hoe makany Russie dia makany Frantsa dia antson'ny olona makany dia mandeha tsika
fa le hoentitsika any mihitsy agny tsy misy inona ny politika anatiny ato amin'ny firenena ijoroantsika ty resaka tsika hoe multilatéralisme panafricanisme fa ijereo ny discours ny Traoré ampitao amin'izany discours eto amintsika misy hoe zao ny itondrantsika Madagasikara manoloana ny zavatra miseho eran-tany ny olana anatrehantsika tato anatiny dia irariana za manokana moa zany mirary an'izay hoe les concertations zany ho vahaolana eto amintsika fa miankina amin'ny finiavantsika rehetrarehetra indray zay satria mbola misy blocage hoe zay tsy tokony FFKM ny FFKM mafoana ny teo hoe dia aiza ny ara-drazana sy ny sisa dia fijeriko azy anketsy hoe ny FFKM manao inony fa ny FFKM mananakinana ndraikitra fa ny ao amin'ny présidence ny primature ny ministère manohana azy dia ny vahoaka rehetra tokony mandray anjara ao anatiny fa tsy anjaran'ny FFKM ny manoloana ao anatin'izay nateraka zany rehetrarehetra zany zay manko ny manahirana rehefa hoe nakinina amin'ny FFKM ny andraikitra dia lasa misy manao hoe vitana eo nareo hoe andrasanay nareo dia sy takina aminy ny fampandehanana rasy ny sisa ao anatiny fandaminana dia anjarany tsara ao anatiny tsy miankina amin'izay mpitarika azy fotsiny ny fahombiazan'ny fikonam-pirenena fa eo indrindra ny finiavana politika anaja sy ampiatra izay ho tapaka arak'izay ifanekendrehetra sehatra amerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny androm-panjakana sy ametrahana maromatra iraisana momba ny hoavin'ny firenena ny dinika ka tsy tokony avadika ho sehatra famahana adin'olona na fandroritana eo amin'ny sampitondra fanamby ny ahatonga ny vokatra ivoaka avy ao ho vahaolana maharitra ho an'ny firenena fa tsy ho fehi-kevitra ho adinoana vantany voatapitra ny dinika ho iatrany ny fanazavana raha ny fantatra moa nanomboka omaly dia niroso tamin'ny asasahany ny FFKM foibe sy ny faritany ho fanomanana ny fanatanterahana ny fikonam-pirenena makasika ny fiainam-pirenena isan'ny antony miteraka olana ary tsy mampivaha izany olana izany eto amin'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao ny fanapahan-kevitra miaro atetika politika raisy ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana hoy ny mpandinika fiainam-pirenena Serge Zafimahova raha nahitsy araky ny voafaritry ny lalàna no nametrahana ny fanapahana itondrana ny firenena hatrany am-boalohany dia tsy nisy ny krizy ho an'ny samy androm-panjakana toy izay mitranga amin'izao fotoana izao hoy ny fanamafisana raha anarana ny firenena isika dia mila jerena ny firafitry ny HCC hoy hatrany ny fanehoan-kevitra rindra tsara ny Mathieu Prince hatrany tsy vao amin'izao fitondrana izao no niteraka olana ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana itondrana ny firenena efa nisy teto izany tamin'ny taona 2770 ny taona 2770 ny taona 570 ny taona 1200 ary ny taona 1200 izay fantatry ny maro tamin'ny resaka pacte de responsabilité hoy Serge Zafimahova niteraka olana teto Madagasikara ireo fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy ny fanamafisana toy ny fanapahana ny amin'ny fahafahan'ny olona tsy mizaka azo-pirenena malagasy na azo ndrotsaka ofidina filoham-pirenena teto amintsika tsy afaka miala fa tompony fianakorontana ary fototry ny olana tsy mety vaovao mandrakandroany eto amin'ny firenena ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy hatrany Serge Zafimahova nanamarika le fomba nitondrana le tany tandalana teto amin'ny firenentsika efa hatramin'ny ela zany tsy hoe vao zao ny haute cour constitutionnelle no nametraka olana zany amin'ny fantikany sy fanamboarana ny lalàna mifanaraka amin'ny tetika politika hitany zareo azadino le pacte de responsabilité tamin'ny 20 sy 2000 ny mahatonga nyity firenenty mikorotana zany dia ny mpikambana ao anatin'ny haute cour constitutionnelle hitantsika zany ankehitriny hoe mamorona ny zao tsao manolana rehetra zao ry zareo hoe raha ny joro hoe tena mampiatra ny lalàna arabaky teny fotsiny le haute cour constitutionnelle fa tsy manao interprétation politique na manao abus amin'ny interprétation ataony dia laminy ty fireneny ty ary mipetraka tsara le tany tandalana zareo zany tompony andraikitra voalohany mahatonga an'ity hoe mibrika zany le firenena amin'izao fotoana no ny ataontsika hoe pratique constitutionnelle ataon'ny cour constitutionnelle malagasy zay le izy mena krizy ara-drafitra ny firenena amin'izao vokatry ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana hatrany tokony tsy salasala andray fanapahan-kevitra koa ny filoham-panjakana raha toka hita fa misy mini manakorontana sy mandratsy endrika ny fitondrana
hoy ny efa namafisana. Misy aloha zany ataontsika hoe crise institutionnelle ihany mipetraka satria ny ministre ny justice ataontsika hoe manao ny ataony amin'ny famezana baiko ny filohampanjakana nefa miezaka zany mitazona atsika ao anatin'le firenena tandalana zany rehetrarehetra zany manome korotana sy manome zany ataontsika hoe endrika ratsy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny anjara ny filoham-panjakana zany mandray ny fipetrany. Tsy ny tsy fampiny lalàna no mampiditra any Madagasikara amin'ny krizy hoy ny fanamariana fa ny fomba fandikana sy ny fampiarana izany lalàna izany. Raha androm-panjakana natao hiaro ny lalam-pandrenana no voatona isaky ny fotoan-tsarotra ara-politika dia mihamalemy fitokisan'ny vahoaka ny fanjakana tandalana. Tsy hisy ny fitoniana maharitra raha mbola ny tombontsoa politika no iompana ny fanapahan-kevitra tokony ifototra araky ny lalàna marina. Manomboka amin'ny fanarenana ny fahamarinana ny androm-panjakana toy ny HCC, ny fanarenana ny firenena hoy hatrany Serge Zafimahova. Fanatolotry ny gouvernemanta rosiana tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tafika malagasy androany teny amin'ny toby général Monibo Ismaël Laivato. Ireo fitaovana vaventy sy ny kojakoja samihafa ahitana fitaovana fanamboaran-dalana sy milina mpamokatra herinaratra, fitaovana fanadiovana rano azo entina mandendeha ary fiara lehibe manokana ho an'ny asa vaventy sy ny vonjitaitra. Ampiasaina amin'ny fanokafana sy fanarenana lalana ary fanamboarana fotodrafitrasa ireo fitaovana ireo anamorana ny fivezivezen'ny vokatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny fanazavana. Nandray ireo fitaovana ireo teny an-toerana ny filohan'ny fanavozana ny colonel Randrianirina Mikael niaraka tamin'ireo délégation izay notarihiny. Tady baovao ny Andro Miaratina, Sarsindratsarin'ny Niaro-Tanjona. Fiara mpanosika tany, fitaovana mpamokatra rano madio azo entina mandendeha telo, fiara lehibe mpanilika tany sy mpanamboatra lalana iray, fiara lehibe mpibata fitaovana sy entana mavesatra iray, fiara lehibe mpangady lavaka iray ary fitaovana mpamokatra herinaratra telo no natolotry ny gouvernemanta rosiana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tafika malagasy. Ampiasaina amin'ny fanokafana sy fanamboaran-dalana, anarenana fotodrafitrasa ary anomezan-danja ny tontolo ambanivohitra mpamokatra mba hanamora ny fivezivezen'ny vokatra, indrindra ampihenana ny fitokana monina ny amin'ireo faritra mbola sarodalana ireo fitaovana ireo raha ny fanazavana. Mialoha izao raha tsy aivina dia efa nisitraka fiara be enina sy angidy-by roa ary sakafo ho an'ireo trabona tany Toamasina ny firenena rosiana. Tao ihany koa ireo fiara sy fitaovam-piadiana izay nomena ny tafika ny rovolana lasa izay. Tsara tsy aivina fa efa mahatratra 20 taona mahery ny fiarahamiasan'ny Rosia sy Madagasikara ary efa nahazo fitaovana ara-tafika maro tamin'ny Rosia Madagasikara tamin'ny fiarahamiasa tany aloha tao ny fitaovana miaramila mavesatra, fiara manidina, fiara mifono vy sy fitaovana fikirakirana amin'ny tanana, ny basy sy ny sisa ary maro ihany koa ny fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao teo amin'ny sehatra. Mafiorina ary matanjaka ny fifandraisana amin'ny Madagasikara sy Rosia ho ny filoham-panjakana. Ny votra izany tao aorian'ny fifanarahanam-piara-miasa vaovao eo amin'ny lafin'ny tafika ny taona 2012 sy 2020. Manana ny maha-izy azy araka izany ny fiara-miasa ara-miaramila sy ny fiara-miasa eo amin'ny federasionnan'ny Rosia sy Madagasikara satria ahafahan'ny firenena malagasy mitazona ny fifandraisana amin'ny rehetra sy mampiatra ny diplomasia tous azimuts. Fomba fiarahamiasa diplomatika tsy hidirana lalina loatra amin'ny fifandirana iraisam-pirenena nefa ahafahana miaro ny filaminan'ny sistan'ny Madagasikara sy mitandro ny fifandraisany amin'ireo faritra manodidina. Manaprofo izany fa tsy ny fitaovam-piadiana ihany no ifantohan'ny fanampin'ny Rosia ny Madagasikara fa mivelatra amin'ny lafiny maro indrindra ny maolina ho ny fanamafisana. Ankoatra ireo mantsy mbola hisy mpiara-miombonantoka fanampy sy amatsy fitaovana ny jeny miaramila ho ny filoham-panjakana entina miatrika ny faramboaran-dalana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Manomboka misokatra ny fiarahamiasa io zao dia fitaovana ampiasain'ny jenia miaramila. Marina fa mbola fifanarahana ara-tafika no nahatonga an'io fa fitaovana ampiasain'ny jenia miaramila izy io hanampiana ny vahoaka malagasy amin'ny famboaran-dalana. Manomboka amin'izao koa dia io vangamba ary faniriana izany ny fijeren'ny vahoaka malagasy ny tafika malagasy zay ny eritreretina fa misehatra foana amin'ny filaminana teo fa zao ny tafika malagasy noho ny fanampiana avy amin'ny federasionna rosiana
dia nisokatra koa amin'ny famboaran-dalana any ambanivohitra anampy ny vahoaka malagasy. Tsy aifiny fa mbola be deaibe ny ady hevitra mandena amin'ny sehatra ifanakalozan'ny olom-pirenena eny momba ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Rosia. Araka izany dia migadona eto an-tanorazana ary noraisin'ireo tompona raim-panjakana ofisialy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny filoham-panjakana ny colonel Mikael Randrianirina rehefa avy namita iraka arakasa tany Gabon sy Nigeria ny farany herinandro teo. Ankoatran'ny lafiny politika misy ny fampiresana izay nanokatra lalana ho an'ny fiaraha-miasa, nisy ihany koa ny fampiresana izay maro lafy raha nambara ny filohan'ny fanavaozana. Tany Gabon ny fantoan'ny dia ny fanakalozan-kevitra navitany ity firenena ity namita ny tetezamita sy ny karakarana fifidianana tao anatin'ny roa taona. Fifampidinina mikasika ny famatsiana solika kosa no natao tany Nigeria. Efa vita ny fanaraha-piarah-miasa saingy tanteraina amin'ny fotoana hafa kosa ny fifanaovantsony ny fifanarahana hoy ny fanamafisany taty-baovao ny Andro Miaratina sasandatsarany ny aro-tanjona hatrany. Nanokatra lalana ho amina fiara-miasa vaovao amin'ny sehatra maro lafy ny akonidian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael rehefa avy namita irakarakasa tany Gabon sy Nigeria ny farany herinandro teo. Nisongadina tao Gabon ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny firenena rotonta nafana nandinika sy nakalesona ny lalana nafahan'izy ireo namita ny tetezamita sy ny karakara fifidianana tao anatin'ny rotaona. Be dia be ny zavatra natao tany ny fambolekazo natao teny amin'ny Bay de Roi ny fanakalozan-kevitra indrindra satria izay ny tena antondiany ampisehoana amin'ny fivondrona be ny firenena afrikanina sy ny communauté internationale ny fahavononantsika anaraka ny dian'ny Gabon nahavita ny azo moa zany transition tao anatin'ny roa taona dia efa nahavita ny fifidianana izy. Zay ny tena natao tany Gabon fifanakalozan-kevitra amin'izay dingana nataony nahavitany an'izay tanjona izay. Fantatra ihany koa fa matsolika ny Madagasikara i Nigeria raha ny fifampirarana ny ainga tao Abuja renivohitry Nigeria izay nataony filoha nigeriana Bola Ahmed Tinubu sy ny filoha mpanjakana Randrianirina Mikael. Nambara ny filoha malagasy fa efa nahitana fandrosoana lehibe ny fifampidiniana ka efa nahazo ny fankatoavan'ny fanjakana nigeriana i Madagasikara. Efa vita ny fifanarahana fototra saingy atao amin'ny fotoana hafa kosa ary tsy ho ela ny fifanaovan-tsony mirakitra ny fifanarahana momba izany. Ny tany Nigeria moa zany dia zava-dehibe ho antsika firenena malagasy satria fifanaraha-piarah-miasa amin'ny resaka famatsiana solika no ny fampiresahana tany dia efa nahazo ny avalina avy amin'ny firenena nigeriana moa zany tsika fa ny fanasoniavana ny contrat no ataontsika tsy ho ela fa ny fanarahana efa vita tany fa iroso amin'izay famatsiana solika zay ny firenena nigeriana tsy ho ela. Teo apahatongavany an-tanindrazana teny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato no nanaovan'ny filoham-panjakana io tatitra fohy makasika ny diany tany amin'ireo firenena afrikanina roa ireo. Ankoatra ny lafiny politika nisy ny fifampiresahana hafa ihany koa izay ny tenana fiara-miasa vaovao amin'ny sehatra maro lafy toy ny tontolo iainana sy ny maro hafa. Fa nahitana fisondrotany ny sarany entona fandrehatra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tampoka tamin'ireo mpanjifa izany ary tsy nisy fampafantarana mialoha raha ny fanazavana fa ny vidiny efa nisondrotra vao ny arahana fantatra ny rehetra. Miantsony jerena akaiky izany sarany izany ireo mpanjifa mba tsy ampiakatra indray ny sandany vidim-piainana. Fanadadiny Narcisse Karazafy sarisindrantsarany mbola avatsara. Nanomboka ny 10 Mey lasa teo ny sondrotra ny vidiny entona fandrehitra lasa 3,3 alariary ny tavoahangy 4 kilao raha 3,3 alariary izany teo aloha. Ny tavoahangy 7 kilao kosa dia amidy 4,7 alariary ankehitriny akanefa 7,9 alariary izany teo aloha. Niakatra ihany koa ny tavoahangy 12 kilao izay lasa 5,1 ariary raha 4,7 alariary izany teo aloha. Tampoka ho an'ny mpanjifa ny fiakarana ao koa ireo milaza fa inona ny mbola hiakarany vidiny manoloana ny zava-misy ao amin'ny sehatra iray sampirenena. 9 kilos zao lasa 74 000 ariary au lieu de hoe 69 000 ariary izy teo. Tahotahotra mba piasa satria lasa lafo be.
charbon koa lafo dia sady mampiasa courant zany dia mampiasa gaz mamadio koa amin'izay satria le charbon manko mandoa dia efa lafo rehetra mianaka izay mampiasa gaz 9 kilo taloha izy maharitra 1 mois et demi dia najanona charbon dia lasa 1 mois misy 2 mois mihitsy taloha 9 kilo satria mampiasa charbon mampiasa gaz mampiasa dirama fa najanona mihitsy zany le charbon satria sady mandoto lafo ihany dia aleo mampiasa gaz dia mampiasa dia lasa 1 mois ny 9 kilo 1 mois mihitsy mbola pandemiana mbola tsy hay mihitsy hoe ahoana satria mbola nokajy ilay hoe ahoana dirama tsy hainao miovaova androany izy 80 000 ariary rapitra izy 150 000 ariary afaka 1 mois zay ny dirama tsy hay hoe ina ny tena marina tsy maintsy vidina satria ilaina amin'ny andavanandro na miakatra azany vidiny kosa ity mpivarotra hany-masaka iray ho azy mahalany entona 20 kilao iray isan-kerinandro eo ny tenany dia 12 kilo manao hany-masaka sady mampiasa charbon zany no mampiasa gaz dia 12 kilo zany isan-kerinandro mividy tsy tatsony hoe rentable sy tsy rentable fa ny gaz zany sady aingana no madio sady tsy fa niakatra 10,000 ariary le izy 10,000 sahetsa raha ny vaovao ny fampiarana ny tatao-ketra TVA no antony nampidangana ny sarany entona fandrehitra tsy nisy nentina namarina na nandiso izany moa ireo tompona andraikitra nantonina izay samy tsy nentina ny hevitra miantso ny fitondrana araka izany ireo olom-pirenena mba hijery akaiky ity sandany entona fandrehitra ity no izy ilaina amin'ny andavanandro ahina amporisika ny mpanjifa hiverina fampiasana arina aka nampitrotraka ny fikapana ala sy ny fanimbana ny tontolo iainana izao fidangany vidiny entona fandrehitra izao ny zava-misy eny anivony anteny miram-pirenena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy azo atao ny misambotra na manenjika solombavam-bahoaka mandritra ny fivoriana ara-potoana hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany noho izany aorian'ny fahataperan'ny fotoam-pivoriana no andiniana ny taratasy fangatahana izay nalefa ny ministry ny fitsarana ny amin'ny fanesorana ny zotsy azo enjeny ho an'ny solombavam-bahoaka na rivony mambo tetsy andany nilaza ny député Gerson Antoine fa tsy vao androany no nisy solombavam-bahoaka no gadraina kanefa tsy nandalo dingana teo amin'ireo mpikambana eo anivony Bromahatra ka tsy mahagaga ny fisavorovoroana ny antsiprian'izay rindra tsara ny Mathieu Prince mazava ny voalazany lalàna fa tsy misy solombavam-bahoaka azo enjena na samborona mandritra ny fivoriany anteny miram-pirenena na ara-potoana izany na tsy nisy ny taratasy nalefa ny ministry ny fitsarana mangataka ny anesorana ny zotsy azo enjena ho an'ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena nanamafy saingy tsy nirosy tamin'izany ny anteny miera miandry ny fahataperan'ny fivoriana arak'izany va hojerena ny momba io fangatahany ny mpitahiry tompo-kasempanjakana io hoy ny fanazavana nisy taratasy nalefa ny ramatoa-minisa tonga ato aminay araka ny fangatahana fanasorana ny immunité-ny io solombavam-bahoaka raha Gerson zany fa ny zavatra tiako ampahafantarina antsika vahoaka malagasy raha mbola mivory zany zahay dia tsy azo enjena ny solombavam-bahoaka dikan'izay zany miandry aorian'ny fahavitany inona moa anaran'ity ny sessionnay zay zahay vao manapa-kevitra amin'io zavatra io ray zay faharoa manaraka an'izany aoka fantatsika fa raha tsatra bodiondry izy dia fa tsy ilaina anay intsony anie zany raha misy proof tena ngeza be mihitsiny ananany fitsarana afaka tonga dia fa miroso ry zareo tsy anjaranay ato amin'ny anteny miram-pirenena zay fa anjarany fitsarana no manaovan'izany zavatra zany tsy azo everina ny fandravana ny fitondrana kolonel Randrianirina Mikael ho ihany isy teny Randriansolony aiko kanefa fitoriana mangataka izany no napetraka ny député Gerson Antoine teny amin'ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana ho ihany ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay nanamarika fa tokony nampitany zavabita ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine vao nametraka io taratasy io teny amin'ny HCC nisy taratasy nalefany io solombavam-bahoaka io handravana fitondran'ny président ny fanavaozana président Mikael zany zavatra zany nisy na dia misy siosionjezaka hoe efatra no nakatoan'izany na efatra tsy nakatoan'izany tao amin'ny
ACC tsy anjaratsika no mitsaran'izany fa nisy kosa izay zavatra zay anjaratsika vahoaka malagasy no mitsaran'izay 7 taona nitondrany Ngahy Radjoelina ty firenena ty 7 taona nitondrany président Mikaela président fanavosa anty firenena ty de anjaratsika mitsaran'izay hoe mendrika ny harodana ve ny fitondrany président Mikaela. Ny andininy fateno amin'ny fitopolo amin'ny lalam-pandrenana no mametraka ny tsy fahazahoana manenjika na misambotra hoy kosa ny deputera Gerson Antoine. Ny arandritranay tanefa ny fisamborana sy fanagadrana sonom-bava-bahoaka izay voalaza fa voaisitra ny zo tsy azo enjehina azy ireo kanefa tsy nandalo teo anivony ny bromaharitra mihitsy izany. Isan'ny anto miteraka ny savorovoro izany ho iatrany ty olombofidy izay nanamarika fa atreto ny tenany dia mbola tsy nahazo fampafantarana momba izany. Ny ranovavaritra ny lalàna aloha efa fantatsika foana ny hoe raha ao anatin'ny session parlementaire ohatra zao dia ny fivolim-be no tokony hanala ny immunité parlementaire dia raha tsy ao anatin'ny session dia ny bureau permanent no manao an'izay ndraikitra zay. Fa raha mijery koa nefa tsika ny tantara nisy solombavamboaka maromaro nalana ny immunité ny gadra zany sisa atao anaty session tsy nisy fivolim-be ihany koa tamin'ny nalana andreny dia eo tsika no somary very ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe inona marina ny tena zava-misy marina dia samy tsy malala isika na izary satria ny zako tsy notifie hoe raha nisy hoe nalana le izy dia notifiako tsy nalana le izy dia mety hoe zay tsy nalana zay zany satria zay ny tena ny tompona ndraikitra rehetra androany. Niteraka faneho-kevitra maro moa ity raha ity tsy mora foana arak'izany ny ambara fa fanisorana ny immunité parlementaire hoy ny fanamaria ny docteur Ramadani Omar Abderman tao amin'ny pejiny. Fezy ny andininy faraiky amby 10 sy ny 12 ao amin'ny fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena izany hoy ny faneho-kevitra. Raha io andininy io no jerena hoy ihany ny fanazavana dia assemblée plénière ihany no afaka manala ny immunité parlementaire. Manapaka ny résolution d'élevé d'immunité ny bromaharitra araka ny aliné A3 ary tsy maintsy alefa eo anivony commission plénière ny fanapahana farany araka ny voasoratra amin'ny aliné A4 raha ny fanazavana atrany andrasana ny toyny. Fa androany dia niroso tao anatin'ny fifanatreana tamin'ireo mpikambana gouvernemanta sasantsasany ny teo anivony anteny miram-pirenena izay nahitana ny fametrahana fanontaniana tamin'ireo mpikambana eo anivony gouvernemanta ireo. Fa isan'ny nanaitra ny maro ny fahitana famalina sy sarisary teny nampiasain'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny famalina izany nataony solombavambahoaka sasany teny anivony ity lapa-panjakana ity. Arahoary ny makasika izay. Umevy micro ny ministre tsiraray avy mba hanao président ministre ihany rehefa omena micro ny rehetra dia omena micro ny rehetra toko dawar toko. Fanirso Ernaivo, ministre ny justice, pitahiry ny mpitomboka ase-mpanjakana. Ay zay vao fantatrareo de mba amboarina ny sezan'ny Fanirso io mba hipetraka tsara izy amin'ny manaraka fa ohatran'ny mihetsiketsika izy ao io. Moramora ihany raha matoa ministra araka ny fefafantatsika mba hatongahy hoe ianona tiany siteny ianona tsy tiany président siteny de tsy maintsy nataoko ny mikisevako le izy fa napagagaha fotsiny ny anarany mpanohitra mandrakizay no voasariko voalohany tao anaty ty zavatra ary marina fa tsy tenin'Andriamanitra le izy raha lafa vavaka atao amin'Andriamanitra le izy fefanomeko anao ny io andraikitsy io napetrako tao aminao io de engane ho mandrakizay anareo mpanohitra fa ho mandrakizay koa zay hitondraty fitondraty samy mitondra-mbavaka andraso alova mbola tsy nanome fitenenana anao azo vaty mahazo mipetraka anao andriamatoa lehibe ny mpanohitra misy satroka ato andray fitenenana manaraka mila vonjy Philibert 7e vice-président district ny Ambovombe Androy omena 3 minitra ianao lehibe ny mpanohitra mandrakizay.
izay ny zava-nisy teny anivony anteny miram-pirenena fa lafim-baovao mahakasika ny raharaham-pitsarana kosa indray dia tsy nivondrona sodiaty ihany no voakasiky ny fanadiadiana ara-pitsarana sy ny fametrahana administrateur judiciaire eto Madagasikara hoy ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity. Voalaza fa misy orinasa sy fananana hafa nandraisan'ny fitsarana fepetra mitovy amin'izany ao anatin'ny ezaka fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ny fanadiovana ny tontolon'ny fandraharana ary ny famerenana ireo fananana ahina ho azo tamin'ny tsy ara-drariny ny fanjakana amin'izao fotoana izao hoy ny fanamafisany ministra. Tsy namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety kosa ny ministry ny fitsarana androany raha nanontaniana mahakasika ny toy ny fanadiadiana ny raharaha Ambohimalaza izay isan'ny mbola mitazona ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Rindra tsara ny Mathieu Francis no itaterana izay vaovao izay. Voafaritra ho endrika capture d'état nafakana ankerin'ny fahefam-panjakana ho tombotsoan'ny olombitsy ny asa sy ny fomba fiasa nataon'ny mpanorona ny vondrona sodiaty hoy ny ministry ny fitsarana. Izany antony izany no nanaovany tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC sy ny agence de recouvrement des avoirs illicites na ny aray fanadiadiana lalina ka nametrahana administrateur judiciaire hitantana vonjomaika ny vondrona izay ahitana orinasa miisa 720. Araky ny fahaizany sy ny traikefany no nifantenana ny olona napetraka eo amin'ny toeran'ny administrateur judiciaire hoy ny fanazavana. Nanamafy ny ministry ny fitsarana fa tsy ny vondrona sodiaty irery no voakasiky ity fepetra ara-pitsarana ity. Arakaraky ny traikefany sy ny profil an'ilay olona ohatran'ireny sélection de CV, sélection de dossier reny ihany dia misy entretien atao amin'ilay olona. Groupe Sodiaty any hitanareo fa misy société maromaro efa nanaovana nomination ana administrateur judiciaire ary tsy ny groupe Sodiaty sy ny société Ndravatomanga ihany fa araka izay teneniko hoe efa fatao eo anivon'ny fitsarana zany ho an'ireny société izay giazan'ny fanjakana reny dia mba hitazomana ny mpiasa sy iodinan'ilay orinasa ihany dia asiana administrateur judiciaire ary ialana ihany koa mety fanodikodinana izay ao ataon'ny olona rehefa tsy eo ny mpitantana anazy dia asiana administrateur judiciaire. Mikasika ny fampitenenana voafonja nandritra ny fitsidihana ny fonjana ataony indray dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa ady hevitra diso ny fandroritana izany. Ny laingana fafy sy ny fanaparitana vaovao tsy marina momba ireo voafonja izay nanaovana fidinana ifotony no tokony hiteraka polémika fa tsy ny fampitenenana azy ireo hoy ny fanazavana. Le tena tokony hiteraka polémika angambany dia le hoe voalaza fa nisy voafonja voapozina tao nefa tsy marina zany. Any zany tokony andeha ny débat hoe marina sa tsy marina dia soketaina ny fitsarana sy ny fonja zany no manapozina voafonja dia voaprovintsika fa tsy marina le izy dia tokony tapitra teo ny débat. Ny mikasika ny fonja anankiray indray dia hoe misy voafonja voalaza fa lasa nitsoka tany ivelany nandovola 2,500,000 € amiko zany ireny tena hoe grave be zany affirmation zany satria na ilay voafonja zany dia voasiketa ho nanao kolikoly tany amponja ihany koa ary zany ny tena manitsakitsaka ny zon'ny voafonja. Olona efa voafonja ve izy dia mbola anaovana antson'izay indray lazaina fa mbola nanao kolikoly ivoahana fonja nefa namazo azy eo arany efa mila tsy ho zakany. Afaka mitory tsara reny voafonja reny raha ohatra izy ka hitory amin'ny fanasoketana anazy ohatr'ireny. Izahay indray dia voalazany lalàna fa afaka midina amin'ny fotoana rehetra sy any amin'ny fonja rehetra manerana ny Madagasikara. Amin'ny ministry ny fitsarananay ary zavatra anankitelo no jerenay ao dia ireny no jerenay teny nanahoana ny fomba fitazomana ny voafonja voaja ve ny zony afirina ny tazomana anazy ary raha ilaina dia ampahafantarina ihany koa ny mpitsara izay manao ny famitorana azy ireny mba anafaingana ny raharaham-pitsarana ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka zany ireny zavatra ireny fa izay ny ataoko hoe any amin'ny faux débat mandehitsika fa tokony andeha hanao débat amin'izay zany ny olona zao hoe izy alena ny elitsao ary izy alena anakirota-tsaina ary nanitsakitsaka ny zon'ireo voafonja izay lazaina fa nanao kolikoly na hoe voapozina ary misy ary moa dia nozona ho faty mihitsy hoe maty nisy nanapozina nefa izy dia mbola vela soma tsara dia mirary soa azy ireo. Mikasika ny raharaha Ambohimalaza kosa dia tsy naneho hevitra ny ministry ny fitsarana na dia nanontaniana momba izany aza. Nilaza ny tenany fa tsy hamaly intsony satria
efa mipetraka matetika loatra ny fanontaniana momba ity raharaha ity. Para madame la ministre mahakasika ny resaka raharambo malaza mbola miteraka drivotra be am'izao fotoana. Samaly an'izay tsony afa zay fa niteraka disadisa-piarahamonina tao amin'ny fokotany Andranomahery Ankorondrano ny trangana fahatesana tovolahy iray ny farany herinandro teo. Satra ny fehezana ny fokon'olona teny an-toerana tsy hitrotra raha ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo. Efa miverina amin'ilony kosa nefa ny filaminana eny an-toerana amin'izao fotoana ary matokony fahendren'ny fitsarana izy ireo eo anetrehany ity raharaha ity. Tato baovao ny Narsisy Karazafy sary sy natsarin'ny mbola avatsara. Niakatra fampanoavana androany ireo mpivady fototra ny poiran'ny olana mikasika ny raharaha vonon'olona teny Andranomahery Ankorondrano ny farany herinandro teo raha tsy ahivina ny sabotsy alina lasa teo tovolahy miisa 3 niara-nody no nahasaringotra fefy hazo teo ambony tatatra atoerana nanorenana trano tao an-toerana anotapahan'ilay tovolahy iray niara-ambony io ny hazo rehefa lasa izy tela dia niantsovonjy ireo mpivady tompony trano tamin'izay fotoan'izay indrindra no nanondroman'izy ireo tamin'ny zava-maranitra ny kibon'ilay tovolahy na dia nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana aza dia tsy avitra ny ainy. Dia nisy karazana hoe fifandonana tamina mpiaramonina teo ihany zany satria dia ody izy dia ohatrany hoe nisy hazo mibahana ny lalany fefy dia nitapahany iny dia rehefa nitapahany iny na filahany dia lasa izy dia nety niteraka ataontsika hoe fahasorenana zany tamin'le tompon'le trano dia trano azony lalovana. Avy eo moa nandeha sabo metatra minitra vitsivitsy zareo dia nisy olona niantsovonjy eo izay vadin'le tompon'le trano nisy an'le fefy ihany. Rehefa niverina le tovolahy zany rehefa verina zareo dia niray tamin'le tovolahy zany izay nanapaka an'le fefy ny tonga dia nisy nanindrona tamina zavatra maranitra dia mbola niady teo ihany moa zany zareo fampitolona fa tena dia mbola niambitra ilay fandromana zavatra maranitra izay niteraka ny fahafatesan'ilay tovolahy 14 taona. Niteraka safotofoto teo anivon'ny fiarahamonina ity trango ity satria nisy fianakavian'ireo nahavandoza nilaza fa vetivety dia hivoaka ilay tovolahy naratra ity farany izay voalaza fa mpiasa mpanjakana ambony ka nahasorena ireo fokon'olona ity fomba fiteny ka izay indray no niteraka ny korotana tao an-toerana ny alahady lasa teo nodoran'ireo mpiarahamonina sy mpiray vodirindrina ny trano sy ny motoany tovolahy voalaza fa avan'ireo nahavandoza io. Dia nitoy ilay izy nilady satria ohatrany hoe nisy vavatsy ambony avy any amin'ny fianakaviany le navandoza izay nilaza fa hoe vetivety ihany iny dia mivoaka raha tanty dia io olona io moa zany izay ilazain'ny fiarahamonina hoe olona manana toerana ambony ao anatin'ny fitondrana ao anatina ministera anankiray dia io zany anisan'ny ataontsika hoe nanampy hafany koa teo anivon'le fiarahamonina satria rehefa naheno an'le vavatsiambana zay le vahoaka dia nivoaka amin'izay dia nandoro ny tranon'ilay navandoza ary niriotra nakany amin'ny tranon'ilay mpiasa-mpanjakana ambony io nanapotika ny fananany ary andeha nidoro ny tranony. Tonga ny tsapalahelo sy nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakavian'i Randrianarivo Miary John tovolahy 14 taona namony eny moa ny solombavam-bahoaka ny delege ary ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny boriboritany fahatelo. Fa maro amin'ireo tovovavy malagasy no mijanona amin'ny fianarana ary miroso amin'ny fanambadiana na koa ampanambadiana loloatra. Vogany tsy afaka mamatra no avy intsony ireo tanora. Mila amafisina arak'izany ny fanabeazana ny tanora indrindra ireo tovovavy ny amin'izy tokony hositrahany ara-pahasalamana sy ara-panabeazana ary koa ny fampiofanana anamafisana orona ny fahaiza-manao sy hitaritana ny sain'ireo tovovavy ahery kokoa raha ny fanazavana. Ny antsiprian'izay tatery ny Narsisy Karazafy sary sy natsarin'ny mbola avatsara. Manodidina ny 700 n'ireo tovovavy 520 hatramin'ny 720 taona no manambady na mitondra voka raiky amin'ny 300 amin'io sala taona io no miditra amin'ny firaisana ara-nofo ary tsy latsaka ny 100 n'ireo tovovavy no bevoka melohan'ny 720 taonany na dia efa nisy aza ny lalàna miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy dia efa nampigoavana hatreny Madagasikara ny fampanambadiana loloatra ireo zatovovavy ilaina araka izany ny fanamafisana ny lalàna mikasika ny fampanambadiana
fandiniana ireo tanora tsy ampitaona indrindra fa ny fandiniana ireo fiapetra manokana na exception ao anatin'ny lalana malagasy tokony hojerena ihany koa mikasika ireo tranga fanerenan'ny tanora anambady. Zany zavatra rehetrarehetra zany no mahatonga anay mandinika hoe tokony hisy fanamafisana zany ny lalàna eto amintsika mahakasika ny fampanambadiana mialoha ireo zatovavy ireo ary dia efa anatiny manao an'izay réforme ny loi sur le mariage zay zahay mba ahafahana zany manala ilay exception satria raha ny lalàna antsika eto Madagasikara dia ny ankizy latsaky ny 20 taona dia mbola afaka manambady zany hoe afaka atao mariage misy exception légale zany io fa mila autorisation ny ray aman-dreny dia zay zavatra zay tena tsy mifanaraka zany amin'ilay fiarovana ny zatovavy hiditra amin'izay fanambadiana mialohan'ny fa 20 taona zay dia io zany no ady mafy ataonay mba tsy hisian'izay mariage précoce zay dia faharoa manaraka an'izay ihany koa atao anatiny ao anatiny koa zay ny mandinika ny fametrahana ny lalàna mahakasika ny atao hoe mariage forcé. Ankoatra izay isan'ny fiaonana andrasana mandritra ity fivoriana ara-potoana ny antenimera-pireneny ity ny momba ny fanafoanana ny naoty mandrara ny firesana ny fanabeazana ara-pananahana feno any an-tsekoly nivoaka ny volana novambra 2024 everina mantsy fa anisan'ny fitaovana fototra hiadiana amin'ny fitondrana voka aloloatra sy alamafisana ny fiarovana ny fahasalamana ara-pananahana tanora ny fanomezana fahalalana feno sy marina momba izay eny anivony sekoly. Zay ady mafy ataonay eo amin'ny ministère ny fanabeazana amin'izao fotoana zao ny fanafoanana ilay naoty zay nataon'izy ireo zay ataoko hoe mandrara ny firesana ny éducation sexuelle complète la sexualité any am-pianarana satria izahay dia matsapa fa raha tena ataoko hoe hiroso amin'izany resaka fanajana ny santé et droit reproductive ny jeune fille zany tsika eto Madagasikara dia tokony malalaka tsara zany ny firesana amin'izay éducation complète à la sexualité any am-pianarana zay. Maro ireo tanora malagasy no tsy mahafantatra akory ny fanabeazana ara-pananahana feno tokony hositrany ka mitarika azy any ambady na hiteraka aloloatra zany avokany tsy mitsaha mitombo ireo tanora tsy anasa sy tsy manana ho avy mamiratra. Tokoa moa zany io fanabeazana ara-pananahana io ao anatin'ity tetikasy ity satria hita eo amin'ireo toerana anankitelo zay hoe maro zany mbola tsy manana accès amin'ny fampianarana momba an'io dia miteraka zavatra maro ilay izy indrindrindrindra fa ohatra hoe lasa be voka loloatra ilay ankizy lasa mijanona ny fianarany dia lasa tsy mahay izy zany mampiasa ny zay tokony hoe ho ataony lasa tokony mianatra izy tokony miasa izy dia lasa voatsakatsakana zany ireo rehetrarehetra misy eo amin'ireo. Hita ihany koa fa tsy ampy ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka tanora araka izany mila ravana ny fady eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka anamorana ny fifandraisana sy ny fifampiresahana mikasika ny fiainan'ny tanora no aviny ary ny fahasalamana ara-pananahana zany. Izy zany ilay tsy fahampiana fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora malagasy dia izay mihitsy no mila brisena voalohany. Mila esorina zany le tabou manoloana ny le stigmatisation rehetra dia zay zany vao afaka miaina ankalalana ny zony le ankizy dia tonga amin'izay tanjona hoe pour des adolescentes fortes izay. Ny ezaka ho ataon'ny tanora moa zany dia atsisika voalohany indrindra fametrahana ny feon'ny tanora ao anatin'ny processus décisionnel amin'izay rehefa ao ny tanora izy mahafantatra marary azy ao izy mahafantatra zavatra ilainy ao dia mandeha ny atsisika dia rehefa mipetraka ny atsisika dia eno tsara mihitsy ny feoany natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandarana asa isamparitra pour des adolescents fortes mikendry ny anamafisana ny andraikitry ny tovavy tanora ho mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana sy ny fiainam-pirenena aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina atanjona ny ampitomboana ny fandraisana anjaran'ny tanora tovavy amin'ireo fanapahan-kevitra makasika azy ireo iarovana anjony ary anamorana ny fahazahoan'ny fanabeazana fahasalamana ara-pananahana sy ny fananana ny fahaleovantena raha toekary. Cible dia ny adolescente 11 à 18 ans. Ao anatin'ny
ny ranomasimbe indiana zany hoe ny pays ao anatin'ny ranomasimbe indiana no iasana ao anatin'ity tetikasy ty ary anisan'ny fisokafana ihany koa zany zay amin'ny fanatanterahana ny asa ao anatin'izay dia manoloana an'izay mitovitovy ihany ny atao hoe fanampy izay iainan'ireo tanora ao anatin'ny ranomasimbe indiana eo. Aritra hatramin'ny volana martsa 2024 ity tetikasa izay hanohanan'ireo fikambanana féministe avy aty eto Madagasikara, Komoro, Maurice, Mayotte ary La Réunion. Mbola maro ireo fanamby hatrehan'ny tovovavy tanora toy ny fahasarotan'ny fahazahoana fanabeazana, ny fanambadiana sy ny fitondrana vokaloloatra, ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy ary ny tsy fahampian'ny fandraisana anjara amin'ny sehatra ny fanapahan-kevitra. Ho famalina izany dia hifototra amin'ny lafiny 4 ny fandaharana asa, dia ny fanelanelanana ara-tsosialy, ny fanofanana sy ny fampiarana, ny fanohanana ny fiovana ary ny fanampiana amin'ny famolavolana tetikasa. Tontolo ny fanabeazana miroborobo fatratra ny fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Ahina isy fiantraikany amin'ny fahaiza-misaina sy ny ezaka ataon'ny mpianatra nefa izany. Manoloana izany mila amafisina ny fanaraha-maso sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly mba hampahomby ny fampianarana. Efa saika misokatra avokoa ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 4 sy ny 7 amin'izao famaraparanana ny taom-pianarana 5 sy ny taona 4 izao. Natsisy karazafy sy mbola avatsaratrandry no nanao ny fanadiadiana. Anisan'ny fanamby hatrehan'ny sehatra ny fanabeazana amin'izao fotoan'izao ny firoborobon'ny teknôlôjia izay heverina fa mampiaina ny ezaka sy ny fahaiza-misaina ataon'ny mpianatra sasany. Izahana hatrany ny fandaminana sy ny fiara-miasa akaiky amin'ireo ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny ankizy manoloana izay firoborobon'ny teknôlôjia izay hoy ny talentin-tsekoly. Ho fanatsarana ny vokatra sy hanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana dia misy ny fanadinana fitsapana atao isan-kerinandro ho an'ireo kilasy telo voakasika eto amin'ny ity sekoly. No mafisy ny talentin-tsekoly fa fiara-mientan'ny mpanabe ny sekoly ary ny ray aman-dreny no tokotelo mamasana andro ahafahana manabe sy mampahomby ny mpianatra. Ohatra hoe vao bedesina kely ny mpianatra dia efa tesitra ny ray aman-dreny. Vao sasiana zany ny mpianatra dia efa indray misy ray aman-dreny tena tezitra. Ampiany teknôlôjia, ampiany telefona, filalaovana ny telefona, miendanja mihitsy nandray le fampianarana amin'izao fotoana. Dia na izany amefany miezaka izay sekoly. Izao zao tsika isaky ny mardi dia misy examen blanc foana ampanaovina ny ankizy ho fanazarana azy hiatrika ny CEPE ohatra. Ohatr'izay ihany koa ny 3e omentsika examen foana koa izy manao ny amin'ity semaine ity ohatra amin'ny semaine ry correction ana semaine manaraka indray examen dia ohatr'izay zany no anazarantsika ny andreo ankizy. Dia eo moa miovaova eo ny notiny zareo fa ny zava-dehibe dia hoe raha misy tsy azo dia anontanio. Dia ohatr'izay ihany koa ny terminal ny feno arivo asaintsika manao ohatr'izay ihany koa mba hahafahana hoe aiza ho aiza le mbola lesika satria efa kely sisa dia ho vacances. Efa misokatra ihany koa amin'izao fotoana ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 4 sy 7 sy 4 araka ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Manaraka tanteraka ny fandaharam-pampianarana napetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny sekoly mandritra ireo fotoana fiatoana kosa dia manatanteraka fiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao ireo mpampianatra mba hahafahan'izy ireo manatsara hatrany ny fomba fampianarana sy manitatra ny traikefa eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Zany hoe ireo ray aman-dreny ampiditra ny zanany ho an'ny taom-pianarana 2026-2027 dia efa mandeha dia ireo ray aman-dreny manana zanaka vaovao hiditra ao amin'ny sekoly izao no tena tonga manantona ho an'ny OTP Fenorivo na ny OTP Ilany Vato sy ny annexe. Ny OTP aloha zany tena mampiavaka anay dia tsy hoe mianatra fe mianatra. Amin'izao mantsiny rehefa hoe mahay ny ankizy ao ampianarana dia izay no tena zava-dehibe. Fa ny OTP tsy izay fa mila fantatra mihitsy hoe ray aman-dreny tena mahay mampirina fandriana ve izy io any an-trano, tena manao raharaha ve izy any an-trano, manao sakafonareo ve izy fa na dia mbola PS sarany dia efa reny manao observation reny izay dia mila piariny reny any amin'ny fiainana andavanandro.
raha ny tetiandro ofisialy ny taom-pianarana 4 fito 7 dia nomboka ny 7 septambra 4 ny taom-pianarana vaovao. Mikasika ny fanadina-panjakana kosa dia ho atao ny 10 jona 7 ny CEPE, ny BEPC, ny 5, 7 ary 10 jolay 7 fialan-tsasatra ny fetin'ny olo-masina rehetra ny raiky amin'ny 3 oktobra hatramin'ny 4 novambra 2020, ny fialan-tsasatra ny krismasy ny 4 desambra 2020 hatramin'ny 3 janoary 2020 ary ny fialan-tsasatra ny paska dia ny 5 martsa hatramin'ny 4 aprily 2020 anomboka ny 2 jolay 2020 kosa ny fialan-tsasatra lehibe. Maresaka avy any ivelany mitoy ny fianaky ny valanaretina Ebola any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Ho fanohanana ny ady amin'ity valanaretina ity dia nanome fanampina mitetina 5 tapitrisa euro ny vondrona Europeana raha ny antotam-baovao atreto raha nitatitry ny OMS farany dia nahitana tranga 2,700 sy olona 2,20 no namoy ny ainy tao RDC ny Antsipriana izay. Nanome fanampina mitetina 5 tapitrisa euro ny vondrona Europeana anohanana ny ady amin'ny valanaretina Ebola miparitaka an'Asinana ny Repoblika Demokratika ny Congo. Natao hanamafisana ny fitiliana sy ny fanaraha-masony aretina mba hisoroana ny fiainany any amin'ireo faritra sy firenena manodidina io fanampiana rapolo io. Araka ny fanazavan'ny komisera Europeana amisahana ny fitantanana ny krizy Adjala Habib dia ananganana ivitoera-pitiliana vaovao any amin'ireo faritra tena ahitana ny fiparitahan'ny valanaretina io volo io ary anampy amin'ny fanaovana fitiliana aingana mba ahafahan'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana mamantatra sy mampitoky aingana ireo fantatra fa mitondra ny aretina. Na izany aiza nefa dia mbola mitombo hatrany ny isan'ny olona voan'ny Ebola any Afrika Afovoany. Raha ny taritra farany navoakan'ny OMS nandritra izay 3 herinandro nisian'ity valanaretina ity dia nahitana tranga 2,700 fomazina sy olona 2,20 namoy tao RTC. Nanambara ihany koa i Adjala Habib nandritra ny valandretsaka nataony tamin'ny mpanao kasety fa raisy ny vondrona Europeana ho zava-dehibe ny krizy ara-pahasalamana ao RTC ary no amafisiny fa efa nietsika avy hatrany izy ireo hatramin'ny andohanty valanaretina ity. Mitondro fanohanana ny amin'izany. Itsakilany dia nampitandrina ireo manam-pahaizana fa raha tsy voafehy aingana ny fianaky ny aretina dia mety ho isan'ireo valanaretina Ebola lehibe indrindra voarakitra hatramin'izay ny zava-misy ankehitriny. Marina fa valanaretina Ebola fa 17 voarakitra ao amin'ity faritra ity no mitranga amin'izao ary mbola manano sarotra ny ezaka fisorohana izany noho ny fisian'ny ady mitapy adiana sy ny fifindramony mponina ary ny fahalemen'ny faritra ara-pahasalamana any amin'ny faritra atsinanan'ny Congo. Daorantsika kosa indray ary ireo tranga hafakely maniran-tany. Fitaovana milanja 10 kilao mahavita mamadika ny rivotra ho lasa rano fisotro madio ny cumulus wareur. Manangona ny rivotra manodidina azy ny cumulus wareur ary manaisitra ny amandona amin'izany. Avy eo mandalo fanivanana maromaro. Madio tsara ary azo sotroina avy hatrany ny rano azo avy amin'ny cumulus wareur ary tsy mampiasa akora simika. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny cumulus ka ampiasaina ny ivelan'ny trano ity fitaovana ity. Noforoan'ny IEB Triky sy ny ekipany tany tamin'ny taona 2024 ity fitaovana ity mba hamahana ny olana tsy fahampindrano mahavita manomeritra amin'ny 30 litatra isan'andro ny cumulus ary natao vahaolana maharitra ho an'ireo faritra sahirana amin'ny rano. Mora ampiasaina sy mananja ny tontolo iainana, manampy amin'ny fiarovana amin'ny fahasalamana sy ny natiora ny cumulus izay tsy mila fikarakarana manokana fa apetraka fotsiny dia mandeha ho azy. Tany Milan any Italia, mpanakanto italiana iray antsoina hoe Salvatore Caro no nivarotra tamin'ny lavantiny sanganasa ny tsy hita maso mitondra ny lohateny hoe Io Sono. Nanomboka tamin'ny 9 euro na 720 tapitrisa ariary ny tolotra ary ny afara tamin'ny 500 euro na 770 tapitrisa ariary ny vidiny farany. Tsy misy endrika na fitaovana na zavatra hita maso ny Io Sono fa toerana foana mirefy 50 cm amin'ny 50 cm no apetraka eo amin'ny toerana malalaka ampiratiana sy atao lavantsy. Ny hevitra sy ny soratra adalana amin'ilay asa miaraka amin'ny taratasy fanamarinana fa tompony ara-dalàna ny mpividy ny asa famoronana. Araka ny filazan'ny Caro dia toy ny saratsaina izay azony tsiraray adika araka ny heviny sy mampiseho fa na ny banga aza dia feno zavatra sy misy heviny.
tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.